fampiasa manodidina ny zato mianada no notolora ny filoha nasionaly ny fikambanana TMS na ny tanora miandrandra ny ho avy Andriamatoa Désiré Rafidimanana ny fanamina izay hoentin'izy ireo manatanteraka ny asany efa fiata izany hoe fikambanan'ireo mpitandro ny filaminana ao anatin'ny tsenana Nosy no mena izany fanamina izany ary dia nambarany fa fanomezana madidio avy amin'ny ity filoha nasionaly ny TMS ity izany mba ahafahana mampirindra sy mampandeha araka ny tokony ho izy ny lafy ny fandrindrana ny asa rehetra satria izy ireo dia tokony hiavaka amin'ny olona rehetra mba tsy hisiny ny mpanara roatra satria dia isan'ny sedra olana goavana ity tsenana Nosy ity vokatra izay resaka tsy fandriam-pahaleman'izay ka ireto mpiandraikitra ny misahana ny filaminany reto no anatanteraka izany araka ny tokony ho izy eo anivony izany tsenana Nosy izany arahantsika ny fanazavana ho ety ny filoha nasionaly ny TMS Andriamatoa Désiré Rafidimanana. Teny ho an'ny sécurité an-tsenana Nosy ny tenako izay entin'izy ireo hiasa satria raha hitantsika dia zany Nosy no tsena goavana indrindra eto Madagasikara ary eto amin'ny tsena Nosy avokoa ny zavatra rehetrarehetra ary eto ny tsena be olona indrindra ary ataoko ngamba hoe anisan'ny somary nisy lava ratsy kely zany Nosy nisy fotoana hoe amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia miezaka zany ny sécurité an-tsena Nosy anao zay fahaizana entina apatoky amin'ny varotra sy ny mpiantsena hoe misy sécurité eto amin'ny tsena Nosy zany anefa dia tsy vita raha tsy misy ny atao hoe mampiavaka dia nivatsiana an'izao teny izao zareo mba hampiavaka azy indrindra hoentina ataoko hoe miaro sy manao an'izay asan'ny tsy fandriam-pahalemana izay koa satria ao anatin'ny vanim-potoana izay fetrihana ny valanaretina coronavirus isika amin'izao fotoana izao dia nomena andraikitra ihany koa izy ireo ny amin'ny fandaminana ny olona rehetra izay mivarotra ao anatin'izany tsena izany fa indrindra fa ny lafy ny fahadiovana ka noho izany dia tokony hanaraka ny tsakasy andavany izay lamy manapetraka ny tompony andraikitra ireo mpivarotra ireo androany maraina mantsy dia nisy ny fanakisahana ireo mivoaka ny faritra izay tokony hivarotany ary dia tsy maintsy alamy maraka ny tokony ho izy mba hisiny ny firindrana araka izay atao hoe fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana ny amin'ny elanelana izay tokony ho raisiny tsirairay ao anatiny ireny tsena be toy izao ireny. Coronavirus izay fahavalo raisana dia entin'izy ireo ihany koa hampalalany olona ny sécurité indrindra hoentina amin'ny resaka fandaminana izay hoentin'ny fitondram-panjakana indrindra ampisehoana ihany koa fiara-miasa vaovao izay hitantsika moa zany fa ny ben'ny tanàna Antananarivo dia ben'ny tanàna vaovao amin'izao fotoana izao dia hoentina indrindra fanomezan-tanana aminy aty anivon'ny tsena itony. Misy firma zany reo mena fanamina ireo dia manahona hoe paikady vaovao entina anatanterana izay fanondrana filaminana ny tsena Nosy amin'izao tokoa moa zany dia andatsika kely lalana satria hitantsika moa amin'izao fotoana izao dia maro mpanaraotra maro ihany koa ireo ataoko hoe jola koa dia mba hoentina ampahafantarina ny jola zany fa ny sécurité dia tsitsitsy ary indrindrandrindra hampiavaka azy fa izy ireo dia vonona anao ny asa tsakasy andavany dia anao paikady vaovao mihitsy zany sécurité an-tsena Nosy hiara-iasa amin'ny varotra hiara-iasa amin'ny mpiantsena raha misy ny olona izy ireo dia manatona ny sécurité ary avy hatrany ny sécurité an-tsena Nosy dia mandray an-tanana ary efa miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana ny sécurité ato anatiny moa zany no nahazo androany fa ho avy ihany koa ny fampitaovana ho an'ny ankoatran'ny eto izay ho atolotra fa ny ato moa zany dia zato lahy ny sécurité an-tsena Nosy ankoatran'ireo mpanadio ihany koa dia nomena ihany koa zany ny mpanadio mba hoentin'izy ireo satria tsy mora ny manadio indrindrandrindra ao anatin'izao valanarehetra izao dia ilaina madio dia mitondra izay anjara brika izay ihany koa ny mpikambana tamin'ny afisata moa zany dia misy vehivavy ireo dia nivatsiana fitaovana ihany koa izy ireo mba hoentiny amin'izay asa mafy izay mianga azy ireo zay. Isany hoe ao anatin'ilay fandaminana nareo somary malotoloto ihany le toerana ivarotana ety aiza vaisa amin'ny paikady ihany adinale milary satria mety misy anatin'le sakafo miezaka tokoa ny sécurité an-tsena moa zany amin'izao fotoana izao mandamina satria hitantsika moa zany araka n'le teniko teo misy ihany ny mpanadio fa ny olana dia ray izy ireny tsy maraka
faharoa manaraka zay ihany koa dia mivatra indraindray misy fotoana manao fananina zay mihitsy ny natonga zao fampitaovan'izao zany mba hitondra indray fomba fiasa vaovao fanentanana vaovao ary indrindrandrindra zany mba hoentina anentanana mivatra hoe ny sécurité ny mahalala ny zavatra rehetrarehetra misy eto amin'ny tsena Nosy Be miara-miasa amin'ny commune Antananarivo dia miezaka zany manentana ny olona amin'ny resaka fanadiovana ireny, miezaka mandamina mivatra ihany koa indrindrindra reny ataoko hoe midéveloppe reny satria anaty lalana no mivatra ary indrindrandrindra ihany koa miezaka mampafantatra ny olona fa misy valana retina izay mila edivana amin'izao fotoana izao dia atao malalaka ny lalana, atao malalaka ny ajaina ny 1 mètre zay zavatra izay zany efa atao ary na izany na tsy izany nefa ny commune Antananarivo renivohitra dia efa miezaka manao zay azo atao rehetrarehetra manentana ny olona midiny aty ny pompe midiny aty ny BMS mandraraka ranom-panafody mba entina edivana amin'izay valana rehetra zay. Itsala amin'izay resaka fanomezana fanaminy zay resa mety misy fotoana mahomby ihany koa hoe profil hatreto aloha zany dia ny sécurité an-tsena Nosy Be moa zany dia mivelona amin'ny resaka tsy paipaika amin'ny mpivarotra izay mandoa tsy paipaika isan'andro dia io no hoentina ataoko hoe tambiny raitra izay fitenenana zaraina fampizarana fa hatreto moa zany zao teny izao dia amin'ny anaran'ny tenako manokana amin'ny président national ny teny masan'ny tenako nanoloraka azy fa za moa mahazatra ny tenako hatramin'izay dia mifanampy indrindrindra amin'ny mpiara-belona dia manisy kely vita dia ireo aloha ny vita androany fa mbola ho avy koa manaraka. Santatra Ambavarana ihany ty natao androany ity fa ireo misana ny lafiny fandriampahalemana ivelan'ny tsena dia mbola ho jerena manokana ihany koa araka ny fanazavana hatrany nomeny ity filoha nasionaly ny TMH ity.